tolotry ny radio Lambasaodera ho anareo indray ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tangena. Ireo lalaon'ny tantara, solofo, ery, iaina, saondra, simonety, ariva. Tany amin'ny tonton hoe iny a Misaotra. zay fa lasa aloha dia vao tonga amin'ny ariva dia mandalo ato aminao. Eny ary masto Sotra betsaka. Mety salama mihitsy ngiary dady marary be foana ny lohako. Ianareo koa efa ho lava. Zaho efa mitaraina amin'ny mama foana hoe mba ho eto any amin'ny dokotera fa lazainy hoe ndalo makany aminao ony. Fa inona fotsiny izany atao lera matoa iny tsy hijery ny fahasalamanao e. Za foana fe nandrasiny amin'izany nasako raha manahirana. Amory dada mba ho eto any fa tena mijaly be. Fa nendry finaritra tsy marina tsy atao tsariva marary andoha foana nefa mbola miondrika eo amin'ny Facebook eo ihany. Fa na fijerevana an'io écran io tsy aparary loha. Taiza koa dada nahita nananao Facebook. Io lazaina fa manao recherche nga tsy hitako nataonao eo Facebook io. Mody recherche ny tenena ty amiko nefa Facebook no atao ao. Rehefa tsy mahazaka an'io écran io ny loha dia tsy mijery an'io na ray minitra aza. Mba ho eto any amin'ny dokotera moa ary dada fa tena tsy ahy mihitsy ilay izy. Fa le paracetamol amenanao rehefa izany tsy hohaninao mihitsy e. Dia mba miteny koa misotro rano nareo ohatra ny zazakely tenenina ty rehetrarehetra ty tsy hitako misotro rano mihitsy mikainy tsy arary ny loha. Ka tsy afaka ary ilay izy ko ataoko ahoana. Andreraka misy tony zaza faharoa filavy tony. Dia inona moa izany ny vola hitonanao any amin'ny dokotera raha hoe hoany. Nga ny vitan'ny resaka vola tsotsotra fa ataoko vola be raha vao miditra dokotera amin'izao izany. Fantatra hoe mbola tsy nandray karama hatramin'izao. Dia ahoana izany? Asa reninareo anontaniana. Ka za ve mitaraina any amin'ny mama dia oziny hoe makanesa any amin'ny dadako. Ka izy efa zatra tsy mandray andraikitrako. Dada ihany moa mahavita dia dada ny antantana foana ao. Dia avy eo aho makaty amin'ny dada dia alefa ny dada any amin'ny mama indray. Ka tsy hitako izay atao amin'izany fia. Tsy manam-bola. Sa azo trosana izany fanafody izany dia mitrosa miaraka mitrosa ny tanany amin'ny mpivarotra any ihany koa. Raha izay dia manaika fa raha mivola voaka amin'izao tsisy. Izany ery dada fa ny ampianarana efa alefa mpampianatra mody fotsiny e. Fa inona izany ilay tena manjoanareo ty inona? Amin'ny lohako tena marary foana. Tena marary. Amin'ny alina tena tsy matory mihitsy. Ie, satria efa manao sipa koa dia efa ny amin'ny fatin-dehilahy ny eritreritra dia tsy matorina koa ny amin'ny alina. Eniko nena mifokofoka eo am-pandrinao ireny tsy fantatra hoe maninona maninona. Inona mampitomany anao izao indraindray rehefa matory eo am-pisambonanao ao iny? Efa mitomany lehilahy mihitsy ngamba izao ataonao amin'ny alina izao fa azoko tsara. Ny dada koa hodikodina foana ilay resaka ka. Tsy manodikodina fa zavatra hita amin'ny masoko ny resahako. Inona mampitomany anao valio a? Tena tsy tadiko intsony ilay aretin'andohako tena milipokany eo any lohako io e. Tsy eo amin'ny dada marina ilay marariko. Marary ane izany ry dada e, tena marary. Zao aloha tadiavako solution anao raha mahita rehefa avy eo raha mahita aho a. Antray kosa Ie. dada e. Fa ny tiako tenena dia izao. Ataovy tsara ampidiry fatin-dehilahy ao anatin'ny lohanao fa ho simba amin'ny fianaranao eo anao. Dia efa miteny fa io amin'ity taona ity ianao mianatra farany. Afaka baky ianao a. Tsara, tsy afaka baky ianao a. Izay afaranao sy no avinao ihany fa za tsy hampianatra intsony amin'ny herintaona. Antray kosa ry dada. Ka tsy vita e, tsy vita. Tsy vita resaka intsony izy ity. Dada kosa ve mba navita fianarana ambony ihany dia izay avelanao ohatran'izao. Ka tsy mitovy ny taloha ankehitriny e. Ankehitriny efa tena potika tanteraka ny olombelona. Mba aleo kosa moa za ry dada mba hanoia. Io aiza izany no avin'ireo zandriko ireo. Miakina amin'ny mirakla izany. Ka izay mahatonga hanajanona anao. Ho alefa koa ny zandro aloha rehefa avy eo toy. Rehefa tsy vita koa na tonga any amin'ny BPCR ajanona rehefa tsy araka.
kosa zany ataony dady. Mandreraka be. Dia ahoana zany le ho any amin'ny dokotera? Tsy efa azo azy fe izy zao e. Dada, za rehefa vazavazanao tsy mijany eto kinona ny aretina andoha hijanona amin'izany? Dia apio le comprimé raha ohatra ka hoe nakoronanao dia atao avy anankefatra indray aloha dia mandana matory aloha maka torimaso tsara fa le tsy fahampianao torimaso lenao le mitomany amin'ny alina ka vao mainka mamparary lohanao io. Aretina hafa indray aza angamba no azoko amin'ilay fanafody ry dada fa aleo dia efa hijanona raha ohatra ianao tsy hitovy. Ka andeha dia dokotera iza zany no ale. Dokotera BTB reoko? Any amin'ny CSP2. Ie. Any koa mba azo azy mividy mpanafody. Tia misy vola dia teneno reninareo araka aminao fa za tsy manam-potoana namakany a. Misy ray alina iny, tia ary vola saika misy ilaiko azy. Kosa ry dada ray alina ve? Ray alina dia manaova consultation dia rehefa consultation fotsiny iny dia midiry rehefa tsy misy vidy mpanafody e. Reninareo koa sena miataka fa tsy ariary. Fa dada tia ary ve ahoany? Tsisy dikany tia mariny e. Nareo koa efa mila voatsiary. Ray alina be io tsisy dikany ahoana. Farafaratsy mba hoe roa alina. Ka tsy misy fa le kalafity ve mitapy. Reny aposinao reny ary ohatry misy ko. Inona izay vola tia aposiko aty fa io aloha misy dia ndana sy voampino reninareo any sady ndana mandeha fa lehibe androky aho. Eny ary. Zaza maniratsira raha tsy taiza mihitsy tony. Aza malahelo amin'izany kifia. Izao no teneniko andria, raha mbola velonaina dia tsy maintsy mikarakara anareo zanako, mizara fitiavana, mitsabo raha marary. Izay zanako aza mitomantsony a. Ka zangery mama tena nefarako dia ho faty mihitsy. Tsisy maty izany eo rehefa mbola entiny eny e. Ka mama kosa nefa tena mafy mahazo anao amin'ilay miasa. Dada amin'io tsy malala fa tsy mivazavaza nizaniza ato an-trano dia vazavazany foana. Za amin'io efa hoe marary aho mbola vazavazany ihany. Izay ky mahaneny anahy, tsy maintsy mikarakara anareo na dia mafy arany ny asako, fantako mihitsy izany. Fa dia tena mahalasa saina tokoa aloha ty dadanareo ty e. Tsy azoko mihitsy. Aiza vera nga gidragidra lava ny iainana ato an-trano. Tena voaresana dia tsisy afa-tsy ho vazavazy io ny ataony. Tsy mba mahay miresaka amin'ny lamina mihitsy vao ianao miprôpôze zavatra aminy a dia ny lela ny lava voalohany. Na dia resaka tsisy dikany ary dia tsy maintsy mitabataba izy. Tsy mbola nahita ny dady iny mba nanampy taminy izy mba nitsikitsiky taminay izany mihitsy ny ary mamy. Eny e, sy fa na izany araka dadanareo foana iny a dia tsy ny ataonao valitsika fa Andriamanitra mamaly azy eny. Zanaka ve marary ry mama dia tsy raharahiana tsy atao inona fa dia sao ary dia mba tsy zanany a. Aza miteniteny foana. Nareo ary izao no tena mitovy. Tena leobe any dada ary mama. Aza manao an'izany riva izao a, diovy ny fo a, atao anatin'ny saina hoe tsy ho afaka ny tsoa dadanareo inona oviana. Fa izao efa izay aloha ny toetrany a dia miezaka tsika misadapy tamin'izay dia atao fotsiny kizy dia sy ngidragidra. Ny tena mety dia tsy mamaly azy tsony rehefa miteny izy. Ka izy koa ny ry mama rehefa tsy valiana dia tezitra indray izy hoe inona hono tsy hamaliana ianazy. Izay koa aloha e, tena mampalahelo mihitsy. Fa tamin'izay ny ho dady iny ry mama hitako niresaka tamin'ilay madama kely tery apita tery. Ohatry ny reny anjely reny ny firesahany amin'ilay madama kely sady mimeny vola. Efa mahita an'izany sy mahatsikaritra an'izany any ankiry fifa aleoko mangina. Ny fahitako a tsika ato an-trano mihitsy nohatra ny tsy tiany tsony sa hoe tsy tiany mihitsy tsy haiko. Ary sao dia manao sipa dady iny. Izany ve dia ho possible vehivavy izy no tiany. Ka amin'ilay toetrany any ivelany eritreretin'olona hoe tsara fanahy be. Dia tsy haiko tsony akia. Efa iny aloha izany ny azo fijaliantsika dia efa lanjaintsika moramora eo koa atao ahoana ary. Dia dady iny moa izany tsy mandray karama mihitsy foana.
raha filazany aloha dia izay kia izay ne mahatonga antsika sahirana ohatr'izao sady mety izany koa mampakizitina azy ohatra ny tsy mazaka tsisy vola izany eny nefa moa na misy vola le taloha reny ary dia efa ohatr'izao ihany iziko hatramin'ny fanambadiana ireo izany dia izao foana ny anaovany amin'ny mama eny aky mba tsy tenenako hoe hatramin'ny nalalako azy mihitsy izany hoe efa izao angamba ny anjary efa miresaka ihany tsika ary fia fa tantaraiko andriva tamin'ny andro mary azonay izany eny aky dia tena latsaka aby ny ranomasy mandra-pahavitan'ilay raharay izany very mama fa nisy ino tena enjana anky izany atao mitomany mama izany ny zavatra miainako vo nanomboka nafantatra ny tatanareo iny andriamanitra fa nisy inona ka hitandry zareo izany misy tension daholo ny havana dia efa nanafatra izy hoe tsy asiana saosy voatabia ilay loaka dia adiniko nanafatra an'ilay cuisine dia natao zareo saosy tao ihany dia izay dia efa tena ady tsy vitany anay hatramin'ny mandrapiravo tsy izy fety vanina tao sa tena fempenina tena nahamenatra sady izy ankeo mason'olona no mitabataba any efa tena marina tokony tsy izy nidirako ilay iny hitako ilay sary ao anaty album ohatry ny hafahafa be izany ohatrany hoe bongobongo kely tsy mba misy mitsikina dia ndray azy fahatsiarovana ratsy indrindra tamin'ny fiainako iny tokony tsy naka sary mihitsy any akio lasa isaky mijery an'iny dia mahatsiaro an'ilay izy foana nanahoana izany lune de miel anareo na misy an'izany dada koa izany dia ratsy toetra izay ny ataoko andreo hoe courage foana mpazarika efa firy taona ny aretana an'izany mbola ty ahy eto tsy haiko hoe diso ve ty teniko ty fa tena ohatrany nanenina mihitsy nanambady azy iny andray kosa moa efa tsy afa-miala tsao efa misy anareo ka lasa ohatrany hoe tsy tia mama nge izany izay raha vao naneny mama nanambady anazy aiza kokia nareo izao mbola antony havelomako eto raha tsisy anareo efa tsy haiko hoe tsy haiko tsony ina ihany ary ny atao any dada ty izay nataoko andreo efa iny ny maha-izy azy dia efa miezaka fotsiny tsika mandamina ny fiainantsika atao trano sisa mahereza ary mama fa izay telo mianadangy mbola eto e sady izy dakely ho aiza raha manino io ianao tsy maintsy lehibeako kinareo vao mandeha nanahoana izay ny lohandry vao mahay ary nararina ianao n'izany teny mama rehetrarehetra izany takizay tsy ny tantaran'izany taminao ohatry mampalahelo be anahy izany izao izao ny hafatro raha sendra lasa aloha tsy lasa izany moa mama eny olo ty teniko ty mba fidividio ihany izy eo vadiana tena mariny fataro amin'ny atsipria mihitsy ny tena toetra n'ilay olona fa tena mafy eny izy mahazo azao marina be izany kongako moa io fantatra fatapatatra ihany akiny enany efa nisy nalalako kely azy ihany fa ny tenako moa tamin'izany adala dia niditra ihany sady rehefa tafiditra ny aky tsy afa-miala tsony izay ny tena enjana fa zao kia aleo ataoko ny sakafo dia makandry iaina aloha dia aleo raha tsy tena maninona be loatra ilay aloha dia na tsy makany amin'ny dokotera ary ve tsika ninona anaovako rano mafana indry rehefa eo dia matoriza aloha maka aina fa sao dia mba ho sitranao ihany ty ary le vola inona kiry bazolo ny vaovao any an-tanàna any tsy hita hoe inona fa le mambolimbolo io ihany no atao any faly be aloha zoko mahitandry za koa ary faly mahita anareo ko ela tsy niona inona no atolotra ho an'ny nentoanareo ry fia
zany aloha izy angalao zavatra nivelany ihany sa inona no sotrondry e zay misy dia mety daholo fa azo atao zavatra mangatsiaka ka sa hividanina kafe tany tiny zay mety ory vivy ataoko misy amina gatao moa mbola saika ao amidiko raha riva any io manao ndray mandeha ndraiko inona moa olana amin'izany taoko vetivety anao dia mahavita n'olona an'izay sy aza misahirana amin'izany re a la vetivety zay ro vivy fa izao ve izolo vao tonga aty amintsika dia hojerena fotsiny ohatran'io e sy efa leo mofo gasy koa raha mofo gasy foana ndeha ho atolotra ho azy eo tiare iny dia mazo to fa anay atao trano efa sy efa leo an'ireny efa etsaka ato e nga zavatra atao trano olona mpanao gâteau dia efa io ihany hohanina marina tandro ariveoko aya koa e zany no iziko ato foto-tsakafonay gâteau sambatra nareo zany ka zay zao mba manirinana gatao foana nefa de tsy mahita mba tsara ihany ve lasa tanambadinay aloha fahitanao azy tsara beko efa spécialiste be izy io manana zao bavy mpanao mofo mamy nareo eno a eka inona aloha natondrianao aty e tena misy antony mihitsy zao fahatongavako zao ry zareo a zany hoe za io zany saika mba hisambotra vola kely e sady hoanao le mofo mamy aloha vola ie ay ve raha mba mety ato arika izao tena sahirana be any azo mivonjy zay efa dimy volana tsy nandraikarana misy kely re or vivy a azo amonjena azy fa ny olona mila vonjy kosa ve dia ho ampiandrasiny sao dia mba misy tokoa aloha misy zareo fa otrina ny ilainao saika hoe nalina raha misy fanaovanina zany ranabavy misy zavatra ilaiko fa lizany averiko ihany ho averiko ihany fa aza eny matahotra tsy solany zany fa zay amerinanao azy tsy maninona fa iza moa ny famonjy raha tsy mimpianada e ka zay mankony ka raha tsisy eninalina raha dia ataovy efa tralina e zangany dia mety tsy misy moa e ay misy fa 10 alina mety am'se mety be mihitsy lolovinjeny ianao fa ianao ane mankasitraka karanada mba zoko mba nanorono revitra teny ihany moa raha ny sakana koa nareo tsy ary anay izany re hita ho ako ty ary dada kay manam-bola dada ny ampiasan'ny commune fa saingy tsy mandray karama fotsiny fa sy ny lalam-bola indray betsaka zary dada mba hivitany zavatra kely efa aveo zany fa aza mala fomba mason'olona toko mangatangataka ty kibavy adimy alina misy ianao koa raha nga dia mbola treritrero aminao ihany ilay zaza nefa sady efa tsy omenao isy ianao koa mampiatan'io zazy io aiza koa nisy olona angatabolany amasom-baoka zany mamenatra fotsiny ie misaotra nareo aloha fa nahavonjy dia mety vera nadara mba mifarany volana o vao mamerina azy a mbola mifarany volana ambony azy zany ziety vao manombo tsy maninona mihitsy zay merinanao azy e fa zary sakeriseritra hoe tena serina be nareo amba mahitahita botsibotsy eny ihany dia ataovy aloha zay manahirana any e aza mieritreritra ny amerina azy fa efa misy dia aterina sanatria tsisy a tsy maninona nantaraiky kely azy tsy maninona ve tsy maninina ny olana amin'izany tsy mametraka problema amin'izany zay e vola mikavana zany eny tsy very fa mba maharitra fotsiny e mahakasitraka indrindra re a rehefa misy olana misy problema dia aza misalasala mihitsy ny makaty any tena tiako raha dia makaty hatrano mihitsy fa tsy miantsotso amin'ny telefona zany eno a zay dia andraso vetivety aloha ainao va ny andro zao ririnina mangatsika be ny andro fa ataonao inona indro vonjy ty hoeto any mba tafitafinina akizy ty body fotsy ty fa efa tsy miasa aminay tsomy moa ato efa betsaka fotsinahy io ko lamba ny akizy any io ka tsisy mirakotra fa akizy efa miaraka mikambam-pandrinareo ve sady inona ny problema amin'izany fa aloha etiny any io rery izoly io eto fa efa be deabe eo fa reto koa ny manahirany dia tsisy olana tsy maninona eto dia ty misy ataonao kafe frais mody any fimveo bangana misy 2 ty mba ataonao frais mody any frais bus misaotra betsaka zareo nay ao vao miresaka mihitsy zay ao an-trano hoe inona tiano atao fa mamirifiry be ny atsika amin'ny alina
eka efa fotoana moa zaoko kay moa nomenareo an'ity ao ary misy akanjokanjo mafana ana reny fa zany hoe mbola voakaroana le izy fa tsy vitan-drano fa ampitondrako mody any rehefa manaraka rehefa ambana fa mbola voajerevany naty korotanetana any le lamba mafana mba jerijereo ihany aloha e ie dia atsoko anao rehefa hitako le izy dia ampitondrako olona na farako makazy aty tena misaotra betsaka raha natamarina dia manana be ihany omenanay amin'ny manaraka e ie tsy maninona zany fa reto gatao reto eto any eo be dia be any reto jereo sase asiany nentoanareo an'io malakilaky fa tsy midororoso an'io e iny ranabavy dia hoe tao amin'ny mamany misaotra betsaka zarazara ho any fa iny loha misy any amin'ny razoko hoe tena misaotra andao ndry aterina fa somary masitsika le alika aoko sao dia laniny alika ao eny tokoa veloma tanyteniny e veloma daholo nareo zay ary makasitraka indrindra sotrana manga rysea efa ohatrany hafahafa ihany le vatonareo sy le zanakareo ohatrany tsy faly reo ve agagy ninonina zava-misy eo dia efa zao foana reo tsy mba miova mihitsy ny toetrany aza miaza saina amin'izany raha zany no misy olana dia malailova fa raha ireo atao voatrany tsy misy ka sao dia manahirana tsy maninona zany ao fa za jerena fa zany mamboatra ny lohan'ireo tamin'ny anao lena mele gatao teo zao vandravandra be vivy aza gagabe ry ka dia tsy anao so amin'ny fianakaviana mihitsy zany fa dia ho tia tena lava eo eno olona mba manakatao ihany nareo hitanao zany maharatsy toetra azy zany ohatra ny halako be mipozy misy mianaka teoka sao dia hoe misy an'izay indray dia tsy ho aty eny ary fa dia misaotra indrindra raha natamarina veloma kia zay fa veloma io tain'andriamanitra faina moa zany ty milodiloditra ny vorondolo very anaky ty ka atao tsisy mamaly ny tenisany mais où est le problème zano ana be nana misesika anina any misy varina pango any hoano lero ty toetra nareo ty misy tena marikoriko ana fantatro nefa mifatonga avy mibazolo teo mahatonga an'izao e fantatrako mbola ny tanina ihany ka tsy lefitry ny vavoniko anabaviko ve mety trony trano dia ohatran'ny reny mijery faty reny nijerevanareo azy sady efa tsy te hiten zay rangava za rangitina ohatr' izany tsony sady maninona rangara mba lasa le olona vao manao toetrana lika ohatr' izao fa mbola eo le olona dia ampisehonao tsy tiana ka tsy tianay mihitsiko ay ka tsy tianay koa ve ho tianay dia ampahafantariko mihitsy ny aloha hatreto fa ino ny raikibo tamiko iny fangaha tenisany tsy maintsy tiako iny satria anabaviko ary tsy maintsy mamonjy azy rehefa misy fahoriana izy mazava fantatra hatramin'ny elo zany na tsy hiteny ary fa ny tokony asiana resaka zao tsy zany tsony fa inona zany le vola mena azy teo inona vola vaiza ake dada tena manambola be marenina teo tena miaika zao ry vivianina rehefa tsy vola tany am-paosinao no menao azy dia la ferme volako mamepona iny tsisy nidirany karamako mbola tsy azo azy mazava zao ry vonjy rehefa tsy hanome anay ianao dia mba jereo reo zanakao reo rano mafana ny sotrondreo amin'ny ariva no mifilazanao fa tsy manambola ianao tonga ny anabavinao menao azy daholo mifananana rehetrarehetra amin'io botifotsy tafinika izy dia lazaina fa tsisy tompony ka atao mbola ho amidin'olona dia zarazarana ohatran'ireny mizara inony reny dia malahelo mafy dia mafy ve malahelo ary nga impiry-mbanao zavatra amin'ny fianakaviako moa zany e isan'andro efa ohatr'ireny foana fa tsy miteny ary raha ny antsika teo ny lohako tena nataoko mamay nikala zolozolonareo iny mba fantatra moa fa iny eny tena mpifosa sy mpampiady olona eto tanàna eto avadika any amin'indray le toetra ratsy is fantatra hatramin'izay nankely azy iny fa tsy mba izy manao an'izany fa nareo moa mitovy koa iza ny ahafantaranao an'izany mitovy ahoana e mitovy toetra hatrany amin'ny reninareo inona ny diran'ireniko amin'izany iny
aza mba mireniko ny tonontononina sao dia mahazo tamena mafy dia mafy eo a tafa mitovy mianakavy zany zao tsy mahazaka ny lazana amin'ny marina inona le resaka problema teo hoe tsy misotro tsy mihinan-kanina fa misotro rano fotsiny amin'ny alina dia jerenreniny fotsiny koa le zaza rehefa tsisy hanina fa tena andrainy foana mba mahatonga manao an'izany mba velona koa anao raha mba hibeby raha fa tsara foana no indeha hitady sy hoaninareo mianakavy ato a tena lehilahy tsy saina mihitsy tony misy Oviana vola mba- vera nga any aposy dia ny ankizy ny avela tory fotsiny amin'izao za zedikidirina ny fiainako Viviane mbola veriko fa vola tany aposiko iny fa sany aposinao ka nampalelonao fa tsika ty ve lo mpivady sampifaninina e samy amelona ny tenany zany ololom-poana fotsiny ato e miray trano fotsiny akamban'ny ankizy angambany kay sofa eno ka zao zany samy ilikepiko izay hoaniny amin'izay za aloha tenenko anao ry Viviane fa le toetrana ohatra'izao mihitsy mahatonga vao maika mandrangitra anao manome vola ny eritreretra any satria marikoriko any toetranareo mianakavy ato trano ato dia aleoko aza zarina vao aloha hoe amin'ny olona toetra maninona e leo be anareo fotsiny dia ampy e tsy mila zavaina leo ah fa ianao zany tonga lafatra ô fa avy amin'iza mahatonga anay manao an'izao kay ka mandrina fotsiny dia za mahalala ny tokony ataoko fa raha vao mbola manao vavy mane miakatrakatra io foana dia vao maika apirana io zay ary ny zavatra miseho mahalala ny tokony ataoko reny efa raha mahita reny raha ngano toetra anareo dia mbola manamary tena ihany dia amin'io dia matika any kely dia faty ny zavatra kely tsisy dikany iny mba mena le olona dia io dia fa alahelo hoe gâteau ako impiry tsisy gâteau atao tranato indray mandeha mba mamela fianakaviako dia mampalahelo ve indray mandeha ohatrany hoe voandroany any nahalalanao sady zary dada tsy mbola ninana gâteau za mihitsy fa hoe amidy mama foana mba ataony vola ieko reninareo zaniko isy mpanao gâteau nefa tsy manome anao mamahagaga ihany zany sady maninona moa zany ny body fotsiny any nalainy dada tao mandrina ianao a za neny tena mitafy an'iny mamela be koa dia efa mamalivaly aza miteny tsonga velao eo mitena ndray mandeha na raha sy tonga dia fetahako tsisy hidiranao zany zay tiako io jeremoko ka mahatezitra ka teo ny anabavina ohatra ny reny tsisy nininy reny vao izay atao trano dia efa zany ho vava atao ok zay raha nga le resaka fa leo be a ory mama dadio ngamba tena adala mihitsy ka ianao ve zany nakindra raha iko an'izany fa velao any menomenona be any izy aho henoko zany zaki tena mitady oleo tena marina afa-po mihitsy a tena adala mihitsy ny io marina zaki ohatra ny tena tsy zakako tsonga angambany a dia hiala dia ahoana zany zay ajanony mamaty be zay tianareo na hiaraka aminy na hiaraka amiko fa tena oako izay za Feno aloha ny naraka kapoaka. amin'ny mamy iza koa ny hiaraka amin'ny dady eo revekiny ataony tena tsy tahotra tsenatra ny zany tena tonga dia hitanao hoe maeva ntsika eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra fotony ny ava moa zany dia vao maika tena ino enge zany zavatra tenitenena aza zany meno an'izany fa marary fo fotsiny amin'izany eo no hitendrery eo tena izay vao mamatsapa n'izany filaminan-tsaina zany ry dada ay sarabady indray ty vao miadana marina ve zany tena marina e ohatra ny afo be nge ny iainanay ao e raha tsy zany eo ve midy aty aminao aloha tsy vitako tsony fa ry dia dada ahoana loatra e ohatra ireny efa nahalalànareo azy hatramin'izay reny e dia tsy miova mihitsy zany ny adana farany tao zao a hitany dada le anabavin'le zokiny iny tonga tao tonga dia omeny vola be fa tsy mba vola kely a 10,000 dia ampiny fre body fotsiny ankizy a tia ho no eto amin'ny mama nampitondrany amin'ny mamany any nefa body fotsy tafiany ankizy amin'izao andro ririnina be zao ha gâteau tokony ho amidiko a nafatratra ny amin'ny sase aby dia netiny any dia nefany a fiainan'olona inona koa le izy zany hitany dada raha ohatra ka hoe mba mihinana izay vady aman-janany na hoe misakafo ara-dalàna vao tsabo tsara ny ankizy sy ny sisa inona moa no tokony hidirako amin'izay fiainam-pianakaviany any
fa izay ao an-trandro dada amin'ny alina tsy misakafo ireny ankizy telo mena-dà kely ireny. Izy telo dà tsy mihinan-kanina fa dia rano mafana dia matory amin'izao. Milaza tsy izy vola izy nefa vetivety eo tonga eo ny Dia anabavana. izy zany mihinana ny ivelany razoko. Voky izy vao miditra ao nga misy irarahiny an'izany. Andriamanitra. Tena enjana ngery dada e. Zavatra ny ankapobeny fotsiny izany teneniko anao izany dia ny zavatra mahagaga anay hatramin'izay izay ao an-trano tena gidragidrano ohatran'ireny ohatran'ireny sanatra ohatran'ireny andevony ireny nefa vao mihaona amin'ny olona ao ivelany vavahadinay fotsiny izy dia ohatran'ny hoe izy ny tena tonga lafatra indrindra eto ambony tany ohatran'ny anjely. Dia izao no tsy azoko ange gidragidrano foana nareo. Dia misy antony gidragidrano anareo foana mihitsy izany. Tsy isy ry dada fa na akoho maneno any an-tokotany ary dia izay ny tabatabaina. Ohatran'ny olona misy fanahy ratsy mihitsy. Tsy olona tsy milamina marina indra izany. Dia nefa ngery dada ny olona eo an-tokotaninay mandra-patongany amin'ny toeram-piasany any dia tena sady tsikitsikiny misarika izy hameny fanampiana raha mahita olona sahirankiran'izany izy tena tsy mazaka mihitsy fa dia manome mihitsy ange izany ny faiziny. Kinona ny antony dada hatramin'ny vao mivadina iny izany fa tsy efa 20 taona mahery izay dia hatramin'izao hoe dia mbola ho faizina atao inona ihany fa inona ny ratsy nataonay anazy. Misy zavatra tsy mety kosa ataonao. Dada koatra ny tsy mahalala. Fa misy antony kosa izany fa aiza koa dia tsy normal ange izany fiainana izany e. Dia tsy haiko aloha e. Izay tena efa miezaka manaja azy amin'ny maram-pianakaviana azy. Izay ary izao efa tena hoe tsy miteny intsony fa izany hoe ilay farany teo izay tsy zakako intsony dada. Tena mba nino ohatra ireny bozaka manahatra ireny izay nefa izay mivady aman-janany tsy atakalon'ny anabavy noho ny izao makatsy makary. Dia tena tapa-kevitra izany ianao fa hisaraka mihitsy. Izay ilay izy ampy izay. Tsy manisy sira aminao ary vivo fa mazana ihany aloha mieritreritra an'izany. Mafy loatra izany fiainana izany. Tsy vita intsony dada. Ka rehefa izay moa no safidinao, inona moa ny azonay atao? Ny tenin'ny Ntaolo manao hoe ny hanambadiaka hiadanana fa hanena azy amin'ny fanambadiana izany vao nanomboka hatrany amin'ny mariazy dia efa ranomasina hiainana. Farany azy ao dia tsy miteny intsony fa aleoko mandefitra satria ohatran'ny hoe efa zatra an'izany ho foko. Eto ampiresahana aminao ary vivo dia mahatadidy an'ilay zavatra niresahanay taminao tamin'izany fotoana izany. Hoe? Tsy maninona ataoko hoe mamofo tamandro mihitsy satria fiainana efa lasa ilay izy. Talohany vadianao tamin'ilay zalahy iny tsy haiko raha tsaronao tsara zasy mamanao tamin'izy mbola velona. Nandraranao mihitsy izay hoe aza manambady an'iny ianao fa tsy mety aminao iny dia ianao tsy nety fa nisisika ihany hoe hamony tena raha vao tsy iny ny vadiko io izay ianao. Ve izany tiany dada. Mifona miala tsiny aloha amin'ilay resaka. Zao tsapanao tsara izany izay hoe ay ve izany tokoa ilay anatry ny ray aman-dreny. Tena hifonana ry dada. Ka misy dikany foana ange matoa izay ray aman-dreny miteny mananatra satria efa nahita zavatra izay. Hitahitanay soritra teny amin'ny fiainan'ilay zalahy iny hoe ohatran'ny olona tsy dia milamina loatra izy. Dia ianao tsy nety niainao anay mihitsy fa nisisika foana. Ataona moa dada fa tena mbola atao anaty fahatanjana tanteraka ny tena tamin'ireny. Dia anaro tsara reto zanakao. Ka izay indrindra. Ampafantaro azy mihitsy izao zavatra nilalovanao izao. Mba tsy handalo amin'izao koa izy fa mafy ange izany. Tena mafy ry dada. Fa na izany ary mba hampio ihany satria ohatran'ny tena tsy ho vitako irery ny taizan'ireto ankizy ireto. Zareo koa izao efa manomboka amin'ilay taona tena somary madiditra dia tena. Ka izay mantsy ny tiako hotenenina aminao. Dia mba mety velona raha mba mipetraka atao ny dady izay mba mandra-pahatonga ny taona ahitanay trano fotsiny. Tsy maninona fa malalaka koa ny tranontsika. Salama ve dada? Salama tsara. Petrapetra? Ie, petraka moa izany fa azafady fa tonga tapika e. Mafanainana tsy nampilaza mihitsy aho fa misy vaovao nga? eny e, vaovao moa betsaka e.
misy antony matoa tonga tao anatrehany zao ahako. Ary izy efa mianaka angaha tsy ato e. Ahoana tsara? Izy efa mianaka angaha tsy eto amin'izao fotoana izao. Ahoana zany fanontanianao zany? Fa dia manjana koa ve dia izany anontanianao azy? Dadako zany. Ka marina zaniko. Ianao zao no tokony mahafantatra misy azy hoe ary ny vadiko, ary ny zanako. Izany re anontanianao. Eny ratsorina re zany dia fonanao lehako aty e. Fantako hoe tsy mahafaly anao le izy fa izay moa ny zavatra niseho dia efa raha miraraka tsy azo rofina re ry dada fa mba hifonana fa mba alao zareo mba hody araka amiko izao. Ka ianao manontany hoe aiza ry zareo dia za koa ary mba vahiniko tsy fantatro hoe aiza izy zao na aiza. Izay nge? Angamoa tsy lasa ty izy vao niala tany aminako e. Rehefa 2 herinandro ve izay dia henoko hoe aty aminao izy ny nandeha. Ive resaka ihany ny indry vonjy fa fantatro tsara ianao ary fantatro amin'ny atsipriany. Mijaly loatra ny zanako nanaovanao azy ary tsy afeniko anao raha fa za mihitsy no nanome teny azy hoe tandremo miverina antsony. Raha mbola velona tsy tiako miverina antsony nareo. Tena nataoko izay. Andray kosa ry dada dia vitanao ve zany? Mba mifona rery dada. Aiza moa nisy ka ho alefa ho ampijaliana moa 20 taona izay ny nanambadiny anao. Tsy mbola nisy andro miratra mihitsy ny amin'iny zanako fahaviny nanaovanao azy. Ranomaso isan'andro san'andro. Mety zany aminao? Tsy nisan'andro kosa moa lava. Zany no izy raha ngatia. Iza ny olona ho faly amin'izany, iza ny olona azaka an'izany aminao? Tsisy aloha e. Fa izay ne ny antony mba fa ny anao misy antony mihitsy ao tena ohatrany hoe hovadianao ho ampijaliana izy. Izay. Angalana taranaka dia ampijaliana. Tsy fitiavana nanambadianao azy fa ho ampijaliana. Mafeneza ny teninao zany dada. Hatray. Ianao indray ve no mitomany amin'izany? Orangaty. Malahelo mivady aman-janako zao vao fantako hoe tsy netiny nataoko. Tsy dia hoe zany loatra nefa mba hainao ihany lehilahy indraindray mba misy fahasorosorenana kely dia indraindray mihoatra fotsiny le izy. Tsy haiko aloha. Aleo fampitako any ny afatra e. Anazy ny fanapahan-kevitra koa fa tsy anahako. Izy raha teo ny anambady anao fa tsy za. Zareo ny fantako hoe tsy sarotiny fa ianao ny mba hifonako hoe mba alao izy mba hody. Eny ary. Raisiko ny fofonanao dia ho ampitako any izay afatra ao izay. Ka zany mba nieritreritra ho aty dia mba hiresaka kely amin'izareo ihany koa mba tia hitanjanako. Ka mbola tsy ao izy izao. Vao 2 herinandro ve ianao dia milaza tia hitanjanako ao sady nefa any izy gidrakizainao ampijalianao. Inona tsy ataonao an'le zaza? Ianao efa manaiky diso fa mba tia hitan'zareo fotsiny dia izay nao tongavako aty fa aza mba afenina ry izy ry dada. Raha mba ao ihany izy dia efa mivoaka aloha mba miresaka ny androany aloha izy tsy ato e. Tsy ato izy fa nisy taratasy mikarakarain'izay ny amin'ny tribonaly. Inona matetra anao amin'izany? Hoe any amin'ny tribonaliko. So dia sanatria nanao foana nareo. Nanao foana. Ka tsy hitako hoe inona tokony atao any amin'ny tribonaly ary. Hoe matahotra ny anao divorce zany ianao? Tsy afenina fa zany mihitsy. Te hifidy ny lohany ianao ko matahotra ny masony. Zavatra nafafinao zany dia ianao indray matahotra le izy. Aiza moa ny alalako izay ataony any amin'ny tribonaly ihany fa andeha ho any fotsiny izy. Mba meo numéro-ny vaovao rehefa le taloha efa tsy miasa intsony. Ny mety indrindra dia izao. Mba anjaranao indray aloha izao no tsy maintsy mandadilady kely. Tsy hoe mamaly ratsy akory izay. Fa mba toronao indray aloha izao. Fa ianao ve zany aloha dia tena hoe izay nilazainy dia nonao daholo hoe izany ny zava-misy tany dia izay nilazainy teo dia hoe za daholo izany no diso. Sady miteny izy no masoko no mahita fa tsy tantaraina fotsiny. Zay. Ianao ne tata tsy mipetraka ao an-tranonay koa mahita ny zavatra misy mba afona le olona dia apitako any aminy ny fifonanao sy ny teninao teo dia anjara no sisa dia maheno izay valiny ianao rehefa avy eo. Ohatrany hoe ianao mantsy ny tena sarotiny be aloha indray ny fahitako azy. Ka ahoana moa tsy ho sarotiny ko mijaly ny zanako sy ny zafikeliko. Ka ahoana raha naporofo anao izay mijaly izy fa fitantarany fotsiny izany fa tsy nahita ny zavatra nisy tany ianao. Fa ianao ve zany tena sarotiny be aloha indray ny fahitako azy. Ka ahoana raha naporofo anao izay mijaly izy fa fitantarany fotsiny izany fa tsy nahita ny zavatra nisy tany ianao. Fa ianao ve zany tena sarotiny be aloha indray ny fahitako azy.
hitapoko hitaram-pirenena ny zavatra nataonao rangatya ka naninanao averiko impireto ary ka zay naninona renao raha tamin'izany dia mifampiresaka tsara tsika raha ohatra ka fa ianao tsy nentana teny na ara ny ranontarena taty izy dia zao anao mety alazaina hoe ohatr'izao ny zanako ohatr'izao ny zanako e aza mampiakapeo aty an-tranoko aty ka ianao ianao me feon-dakoloso tokana dia zay nylazainy dia nekenao daholo hoe zay marina lazainao fa feon-dakoloso tokana aizany tsisy tokantrano tsisy problème zany fa ianao mihitsy ny mampisaraka anao mivadiny ny zanaka ao za tsy te amindranao ny adinao aty ka eto koa dia hitondrady eto amiko eto ka za mba mitaraina tsy henonao maka numéro tsara rainao lasa ianao mandeha lasa ianao mandeha ho a dia inona zany no ataoko inona e lasa ianao mandeha ay anaiky anaraka anay ihany tenisany miseho azo be mokondo andriamanitro ampahitako ny lohandrandrembovonjy tenisa manomboka androany fa inona indray ary ty ataonao e za mba ianarana tsy maimainany amin'ny ray aman-dreny ihany dia ako ny fosafosana eran'ny vazamototra fa olona ratsy tsisy mifosanao zany teo ry vonjy tsy raharahako manomboka azy zao a misy discipline mipetraka manomboka izao tsy misy mivoaka n'ity trano ity inona ary sao dia tetetika iantsolona ny avela fa ny telefona efa nyconfiskeko daholy azy anankiroa ny anao sy ny mifinaritra fa ianao ty ve adaly dia midy amatra anao to tenisany dia za no mitondra hanina amin'ny ariva dia eo fananotra ny kisoa eo fa inona mihitsy no tsy misy inona mihitsiny tsy misy fa inona inona mihitsiny zany tianao atongavany e faizina fa tsy mamely tsy malala fo fifonanao sy ny fitalahoanao tany amin'ny dada nge no verenanay aty e Ie, ka ay tsy tonga aty dia izao ny tsy ataonao maitsinana ho an'ireny mba ahafahako mahazo ny fonareo tompoko fa tsy sitrapoko velively zany ndeha andadilady sy ndeha ifompoana siso lelaka amin'ny rabainareo zany tsy fombako lozy zany ty, tsy raha vonjy ny manao Andriamanitra. an'izany fa inona Tena tsy tiany tsy dada napoziko. ataonay sy mama kay tenisa mihitsy ny tsisy tiako na ray ary marikoriko aho maninona fona moa zay ry dada tena fompona inona e fompona inona mifona raha ohatra Fa hoe inona nisy kosa natao aloha ny mama antony? tsy tianao. sady tsy azo ivalozana ny tsy azo ifonana tompoko fa inona ry vonjy ny antony tena ankalanao anay a va dia manjanaka ao ne mbola zay averiko fa marikoriko aho na mijery ny salovatava tenisany azy ka raha vela zay ho any amin'ny dada be ihany dada tsisy dadabe tsisy bebe tsisy vady fa eo tsisy dady eo dia tsisy antony ve fa dia halako bika tsy tiako tare fotsiny tsotro zao e karakaraka nandehanana tany no anaratsina iran'ny vazamototra io a tonga tany zay tsy dia nanaratsy zany zany Sy oranga me aloha fa zany dia hiverina any amin'ny dadako a. Miala rangahy. aza tao an'izany izy ry dada fa mampalala mako tsy mila miteniteny eo efa niteny avao fetako ny farany efa mbola mipetsapetsany io vava io a petraka eo fa hidiko ny trano dia eo mipetraka efa io mipô eo manao ny atao rehefa poritra tena biby mazava za koa za mihitsy e ino ty ataonao e miala miala ho ampiko Ao! mety tsy ho vonjeny mandeha ho ane e fa ho ampiko ndray mandeha ny kapoka sy ny felaka mety ty trano ty eta manao ty zao. eta ty ty makina ty io a ao zay ela tsy vanina atao ve zay mety losy ty marina fa inona ry mama ty mahazo atsika raha aiza napoziko mibaro ohatr'izao tsy soloaka raha napoziko ohatr'izao tsy netsika tany amin'ny dada vary sy loaka zany tsy problème fa ahoana zany ny fahatsika ato loza be ty ataony dada fa inona loatra na ary ny raha tsy vitatsika taminy mangina rak'izy jereo mitomany fotsiny izy reo lahy-kely ao mangina zanaka mama naleko any tamy amin'ny dada be ka ka iza ny manapoky a zavatra pitaka be ny nangalany atsika tany motsotra ery izy nataoko fa mba hiova amin'izay dada izao a kalma fotsiny londriva avelao lasa lavidavitra dia kelikely eo tsy maintsy vakitsika ty varavarana ty ko raha hitangorona ny fokon'olona eo tranontsika any aty e izany tsy alala hoe ato tsika mipetraka sady tsara koa ary ny fokon'olona maheno an'izany dia hitany hoe nadalany tatanareo ampahafantaritsika azy mihitsy hoe zao ny anaovany anay ato ary raha tenena amin'ny pôlisy e ka rehefa tavavoakatsika tsy maintsy izay ny atao ka tsy raro ny tsony izao ohatra ny tsy olombelona tsony rangah biby aza misy saina
dia vita ny dada moa manao anay zanany an'izao. Ary tena tsy tokony hiandry ela etsontsika. Vitan'iny mivelona mamono antsika eto. Fa inona loatra ary ny antony? Ka izany no mahagagako, tsy azoko mihitsy. Ohatrany hoe efa biby izany izy. Tena biby fa tsy ohatrany ikia. Ary sao dia mifokarongony tokoa e. Aiza ny alalantsika n'izay ataony ihany. Avia pio aloha dia andao vakiny ity varavarana ity fa tsisy hevitra mihitsy ka tsisy hijanony eto hiandry azy izany. Aiza ny alalana izay afitsony io indray. Ao ary. Dia inona re izany ny atao amin'ity varavaram-by be ity? Maninona raha ilay antsy be ao an-dakozia ry mama? Marina izany, aloha ilaiko vetivety. Andrekaiky fa midy koa ity varavarana ity. Ao e. Tena izany ve tsy nidiny atsika? Lasa loha atositosika antsika mafimafy e. Ao e, mikisana kely. Iva kely sisa. Mafimafy kely. Zay. Zay. Lasa loha Tena sendra n'izay lehilahy tsy hisy saina. Tena tsisy afa-tsy tia antsy tia tokoa any ato. Taty ary dia ndao aingany e. Aza manakaiky be loatra aloha sao dia maratra eo indray ka. Ao naovako azy. Tsy mahazo mihitsy izy izany. Tao tsy mihetsika akory. Ohatrany tsy mihetsika akory ry mama. Tena mafy izy izany. Maratra eo. Ary raha andao ihany tsy vonjeo eny am-baravarakely ahy e. Ndraso aloha e. Tsisy hevitra mihitsy ity. Dia ahoana? Andao marina ary e. Aleo miantso vonjeo. Koa raha mety be Mety ohatran'ireny. be ry. Kapokapora anga aloha. Sao dia mba hitandrery olona ambany rery tsika. Ao fafatana. Vonjeo e! Yera msea! Tena misaotra an'Andriamanitra ary dada afaka atao anefa saika maty any. Raha tsisy mifokon'olona tsy voavoa ilay varavarana. Mipitehana izany. Mitehana zareo hatrany ivelany. Izay ny antsoantso vonjeo teo amin'ny varavarankely tsisy maheno mihitsy satria hitany dada io tranonay mihidy be io tsy haino avy any ivelany mihitsy. Dia farany anay nanoratra taratasy dia inona atao teo amin'ny varavarankely teo dia izay vao nisy nareo marika. Fa tena loza. Ny zavatra tena grave tamin'ilay izy koa nge mahay mety tsara velatsy be ngarainy. Teto izy ohatran'ireny ireny malefaka dia malefaka kay moa izany tonga any izy mivadika biby indray. Saika maty aneo a. Tena ireny ny fokon'olona vavolombelona dia tsy haitsony hoe iza. Marina izany, soa ihany fa nisy mifokon'olona vavolombelona. Raha tsy izay dia ohatran'ny hoe anay ny ratsy. Izay mihitsy. Iza ny olona Dia ohatr'ireny ange dada ny ataony amin'ny toetrany any fiarahamonina any. Ny olona ohatr'ireny anaovany any dada ireny ny anaovany any olona any. Dia vao tonga ohatrany izy ohatran'ny mahita biby. Fa izao kay dada ny tena sekrehan izy iny a. Tamin'ny kely hono izy a. Izay manko ny entinay teo. Iza ny tantara azy? Ka ilay dokotera nandray anazy toko lasa any amin'ny tombona dala any. Tena vadika tanteraka ny saina. Dia ilay dokotera nandray anazy izany a tsy haiko hoe ahoana no lalàny fa izay izany ny tantaran'izy iny. Hoe izy iny hono tamin'ny kely a. Ohatrany hoe nijaly be tao tokantranony sady kamboty. Dia nampijalian'ilay olona be hono dia izany hono izany zavatra nyteneniny hoe izay olona miaraka aminy eo tsy maintsy anaovany valifaty. Na iza. Tena ohatrany adala ho a. Dia izay menaka vady aman-jana no nanaparan'ny abibiany tao. Dia amin'io koa izy a tena loza. Hitanay atao ohatrany tao ry dada fa kay ohatrany anatina klebana satanika izany izy a. Tena izay mihitsy ny antony anankiray koa. Tsy mahagaga. Dia nitambatra tao fa tena Andriamanitra. Tena izahay fa tsy nanantena ho velona intsony. Tsy fon'olona normal mihitsy ireny. Ka izay mihitsy. Iza ny havita ampijaly vady aman-jana akoatr'izany. Farafaratsiny mba misy fotoana fa aiza koa dia isan'andro tsisy andro miratra mihitsy. Dia efa simba tamin'ny kely izany ny fony dia izay no nanaparany azy tao.
dia lasa any amin'ny fitsaboana mararisaina zany. ohatra ny tena mivadika any fa tsy hoe tsaboana fotsiny amin'izao ohatra ny efa lasa dala mihitsy izy nandeha any zany a ie satria ohatra ny tsy napoziny koa hoe ho afaka atao izay moa iny le saika nanaovan'olona fitsaram-bahoaka teo iny tonga dia mivadika teo ny eo ny sainy misaotra an'Andriamanitra aloha afadozanareo efa mianaka tena samy mihitsy ry dada raha tarany androany anay mety matiny tao vitany zavo saika iteny mihitsy hoe tena vitany zanany naterany any dada dia tena tsy rara iny mihitsy izay ny tena nahagagara mba hoe vadiny zady mba hoe ie fa le zanany naterany tena niaika tsy mampino afadozanareo zany tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy natolotry ny radio l'ambassadeur ho anao teo tangena ireo lalao ny tantara solofo ery iaina saondra simonety ariva